Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ny feony fanantena ny tondra tokiazava. Ono hoy ity ireny mpianakaviana iray tamin'ity ramatoa izay ny fanolobodyrindrina taminy. Mba efa elany nanitikitika ny saiko hoe nahoana reny zavatra rehetra ataonao dia toa hitako naomby avokoa araka ny fahitako azy hatramin'izay a. Ary ianao dia hitako mitsikitsiky lalandava, tsy mbola henoko ny monomonina izany ianao sady tsy mba mpiady aman'olona. Fa mba inona reny tsy ambaratelon'izany raha azonao lazaina amiko e? Dia namalilay ireny mpianakaviany ity ramatoa izay mpifanolobodyrindrina taminy ka nanao hoe nisafidy niezaka mafa tanteraka eo amin'ny fiainako izany atao hoe amafisam-po, fiavonavonana, fitsiriritana, fialonana, fitiavatena, fijery ratsy sy ny sisa. Satria fantatro fa ny fisainandratsy kely monja dia afaka hitarika amin'ny zavatra ratsiratsy kokoa. Fantatro fa raha sorenina lava na imenimendava dia tsy afaka hanova ninninna akory izany. Vomaika aza hitarika zavatra ratsiratsy kokoa ary ankarary ahy fotsiny. Aleoko mitsiky satria izany no mahasalama ahy. Izay no ahafahako mahita fahombiazana. Fantatro fa tsy vitako rery izany, fa mivavaka isan'andro aho mba hanampian'Andriamanitra amin'izany safidiko izany. Ary mino aho fa manatanteraka izany ho ahy izy, hoy ilay ramatoa namaly. Endry mpiaino namako, ny zavatra ratsy mitarika amin'ny fahaverezana, fa ny zavatra tsara kosa mitarika ho amin'ny fahombiazana. Ahoana hoy fivavaka Davida ao amin'ny Salamo 127:4. Aza vela irona ao amin'ny zavatra ratsy ny foko, hirairaharaha amin'ny olona mpanao ratsy anao izay tsy mety, ary eo ka tsy hinana ny zava-piny aho. Dia mbola namafisiny ihany izany ao amin'ny Salamo 1:5 manao hoe fa fantatra Jehova ny lalany marina, fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Hisafidiny lalana tsara ny isika rehetra. Amen. Vavako izao ray sotony hanitra ankasitra hanao he malotomolotra orekamba hamindrao fo tompo ohenoire izao vavako izao sotony hanitra ankasitra hanao he malotomolotra orekamba hamindrao fo na tsy mendrikao riray na tsy nankatoanao indroa manatonanao ilay ombaray sore ty fomahantra mahonena mba diovy ho madio takanao. Tarika Jacqueline.
fitiavana ianao sy mpanao zao rehetra izao ny fahasoavanao natobakao ho aminay he isaorana ianao fa bereo so natolotrao ko fankasitrahana no atolotray ho anao lavo ny fonay satria ianao lay ray piaiana indro izahay mihirilay fitiavanao tsy novomaliany ho mandrakizay fanirikore Jesu miaramoninaminao ao aminilay fonenantso namboarinao azo antokany ho avinay ampelatananao kara ho avy anao Jesu eny andrahondanitra feno hafalinany fona iobihikao e aleluia osana deranay mandrakizay anao ry tompo lay nanavotranay kara ho avy anao Jesu eny andrahondanitra feno hafalinany fona iobihikao e aleluia osana deranay mandrakizay anao ry tompo lay nanavotranay vera saotra laza ho anao asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana fifaliana ho an'ny ekipan'ny feonfanantenana ny miarabanao tafaraka ato anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao dia mirary ny fitahian'ny tompo ho amintsika rehetra anisan'ny olana goavana mipetraka eo anivon'ny sarambam-bebahoaka ny tsy fahampiana eo amin'ny lafy ny ara-tsakafo va olana manampy antsika edina amin'izany ny fambolena ka fambolena mahombo ny tena tanjona fa tsy hoe fambolena zarara misy vokatra miakatra fanampinanao ho tonga amin'izany fahavitantena ara-tsakafo izany no anton'izao fandaharana rahanao eto amin'ny feonfanantenana izao dia manasanao ary oliana amin'ny fandaharantsika avitra ihany tantara no soratany Zoanitra andrenesanao an'ny fanjaniaina Rila ary Naritiana saika tsy vita le fotoana ambary teo rydezy tena reraka fa saingy faly satria tena vokatra ny varintsika tamin'ity jereo any reto izy tena misaotra an'Andriamanitra
Ekany izy aloha de tena vokatry raha pitsondray ary am'le tambary ary andrefa na nijijaina fa io aloromada mba tonga de ataovy ao anaty giony reo vary akotra efa mainireo mo za nararoatra ivily anreto mariny zany sitra ny asa vitako enao ve retoko koa tena mandreraka mihitsy avelao izy mba haka ninjarany eo romada fa alany fireo am'ireo vary reo izy aza de ka ehatra loatra fa fararano any zao aleo mba samy falina ny biby na ny olona fa nahavoka bary zany tsy hoe sarotono an'izay vary telohan'ireo inona ndray fa manelingely lahy eto akaiketo reto iziko zay no androako azy raha mba ohatran'izao foana no vokatra miakatra isataona ry dezy de resy ny fahatrana mifaly aloha am'izay hita maso fa tsy fantatra ny epitso ny vary taomina aloha fa aza ilozana manonofo eo ka tsy maintsy banjinina no avy raha dezy olona manataranaka any fa tsy hoe itsika ihany karaha tsinako ny vary taomina ho zay to tena varina be mihitsy anisy izany ry dezy de tsy mahita olona tsony raha dona aza fady ry se fa tena varina loatra ka tsy mahita nizaniza mihitsy tandremle rehetra zany ka hoe raha fiara de efa naratra mafy se farafakeliny ka inona hono vaovao manahoana ho madany salama tsara ao mada hoe salama rabatana fa tsisy salama ratsaina setya fa naninona ry dezy ka hoe de aizy izy zao ao an-trano sa tsy maintsy nentina teny amin'ny fitsaboana olona mararisaina sanatry aza taitaitra lose tsy hoe marary saina hoe adalany akory maty fa marary saina mivokatra hiakatra tena ny tsy mbadimbadika be ry se nivokabarinay ro taony zay miena ohatra ny fianatitra ho ny fitenenana fisetivy na ony zay zao no olana goavana ao an-trano ao mieritreritra sahady ny fahasairanana amin'ity taonyty sy ny hoavy tena ko de ara-tsarety tokoa se tia ny fiainana fa nga kosa moa nareo de tsy mba nanisy ambombava mihitsy tsisy an'izany radona fa sendray vino anafinana tapitra namidy avokoa mba nyvidianana n'li fiary iny hoe atao fitateram-bokatra zao ngamba tsy maintsy ao amidy iny fa inona moa zany ny iainana asa loatra ho azy nahazo an'ity tanimbary tena mahakivy le mambolo raha tahaka an'izao ka toe zavatra mety tranga zany ry dezy kotra ny tanimbary lantsiro de miena ny vokatra zany tokoa ngamo de inona no azo anarenana an'izany raha tonina fambolinana iny fiainany zay angamba afaka miova-taranja tsony miova-taranja ahoana koa moa ka tsy metiko no zao alohan'ny anosena ny tanimbary amin'ny fotoam-pambolena manaraka de hiteteo be mangidy na tana masoandro eo amboniny zay vao hosena amin'ny erisa be mangidy hoe tena marina ve zany lazany se zany fa zavy ampiresaka anareo izy mahita be mangidy ho any tontona no afafy eo amin'ny tanimbary alohan'ny anosena azy ho hitan'se fa iverina iamamokatra io tanimbarinareo lantsiro zany
mba ho avitra ihany zany ny fiainana mihinan-kahavo kely misaotra radona anio de anio ihany a di anangona be mangidy ho afafoko am'le tanimbary mbola tsy voasa riandrefa nary atovy any zay daholo reo tanimbary me tsy mamokatra reo inao ve hoitany sea fa tsy maintsy anampy fiarandray nareo kay tena ny sindry zany eretitsaiko zany marina mo fa izany tena marary sainy isesa imata atsara ohatreo ty marary sainanareo mivady ty ary tsarov fa ny fambolena misy vaolana mandrakarivo fa ny sainareo mety tsy ahitamba-olana ko tsisy marary sainy zany tsony eo radona zay ary andeha aloha ilazany zany angenany emimada fa so iny nitorotorona rery ao an-trano zay vo tena loza ny enjoanay inao ve avitra ihany zany zay radona fa de misaotra mampamangy maty lasa aloha misy vahaolana avokoa ny olana mitranga rehetra vahaolana mahomby amin'ny tany lanitsiro na ny tany kotra na koa lay ataontsika hoe sasadahasa ny be mangidy na titonia na tanamasoandro samy mety anarana alalantsika azy avokoa zany rehetra zany tsy sarotra tokoa no mikarakara azy tetehana izy de afafy amin'ny tanimbary izay fantatsika fa tanimbary efa mety tsy mamokatra itsony rehefa mifafy eny an-tanimbary de hosena amin'ny hery izy aveo zava-maniry tena mahasoa tokoa izy ireny sady manampy amerenana amin'ny laonindray ny tany lanitsiro andramo ary fa ny manao fanandramana ihany no mahita ny tombontsoa de atreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana mirary fahombiazana tanteraka amin'ny asa fivelomana izay ataon'ny tsirairay zoanitra no nanomana sy nanolotra izany ry lahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafindray ary AWR téléphone 034 06 797 62 AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena miarahabanao amin'ny mpifalia ndraiky lahy ny namanao haja zay mirehity mivanta aminao etoa ndragnahary lahy hitahy anao ka hahatsapa-tombo ny bevata ia mifandanianao fotoa etoa hiarahantsika mianatsy ny loha hevitsy famarikitsy ho avy an-trano iny vita lohateny vaovao ndraiky zay ary ny andininy fotsy koa gn'androany ao amin'ny filazantsarany jaona toko 170 andininy 13 filazantsarany jaona toko 170 andininy 13 lavakiko amin'ny agnara Jesosy ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy de nanao hoe vita de nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny ndao tsetsika hivavaky moa Ndragnahary tomponayo misaotsy anao zahay nanome fotoa azako anay mandiniky koa safanao ty hinanikio teanay laha ataonao azonao isoa ty raha tianao hapita aminay koa mivolagna Jesosy fa mijanjy anao zahay hapahatanjaky ty finoanay handay fanantena ho ainay ary indrindra handay famonjea ho ainay amin'ny anara Jesosy raiky avao ty angatahako an'izany misaotsy raha io amen lafa tsika nijanjy lohateny manao ho vita teo iny de inoako marina fa mametraky fanontania ia manao hoe ka ino lahy raha ny vita zao fa ino vatany raha vita io satria haitsika soa fa lafa misy asa no tanterahina lafa misy asa natao ka vita raha iny la manao tapotsika mivola hoe vita raha toy lahy lafa kia tsika vatany ao amin'ny
filazantsarany Jaona 1 manontolo la hitatsika ao fa Jesosy tambony hazo fijalia teo namarina ny asa-pamonjena natao ho ahy sy ho ahinao iny ro manao taty tsy mivolana io teny io manao hoe vita ny asa-pamonjea nataony tamboniny tany tetoa. Vita ty asa Jesosy lafa baky niaritsy ny adi-tsaina tao Getsemane iny nitingy ny handramby ny toerako sy ny toeranao hisolo ny toerako sy ny toeranao. Vita ty asany lafa baky niaritsy kizaky niaritsy latsalatsa noriny vangoa maharary natao miaramila romany regny naratra la nandeha lio la nitorotoro aby ty nofony mba handoavana ny vidiny tsy fakatoavako sy ny tsy fakatoavanao. Ny mpaminany Isaia lafa mitalily raha zao amin'ny Isaia 53 ao la volagniny fa la mangaly tsy te andaty aby ty manenty tarehy Jesosy iny. Ndran'anjela tsy nahavita nanenty tarehiny Jesosy. Vita ty asa Jesosy lafa ibaky nitako hazo fijalia mavesatsy biby iny niaritsy fahafahambaraka faratampony manaky olo tena hoe mpanao meloko be faratampony tamy hazo fijalia teo. Vita ty asa Jesosy lafa mangaly ho afaky ty ainy nandoa ny vily ny fahotan'olombelo farany tankazo fijalia teo. Vita ty asa teny mampitanondriky an'ilay ray be fitiavana zany, lay ray be fitiavana zay namoy ny anaky lahy tokany ho ahy sy ho anao zany. Fa teny koa mivola fandresena mitory fanafaha ho ahitsika taranak'olombelo. Ry namako, ny asa-pamonjena natao Jesosy ho ahy sy ho ahinao vita. Afaky tamy fanamelohany lalàna tsika taranak'olombelo hinaniky io. Efa nafoindranahary ho ahy izao tontolo zao ty anaky lahy tokany iny. Araky ny volagniny amy Jaona 7:19. Jaona 7:19. Amin'ny agnara Jesosy manahaky an'izao ro nitiavan-dranahary an'izao tontolo zao. Nameany ty anaky lahy tokany iny mba tsy ho tropo kila olo iaby ambony tany toa mino gn'anany lahy tokany io fa hana fiahina mandrakizay. Ho ahy izao tontolo zao zany fanafahany zany. Ho ahiko, ho ahinao, ndra manakory ia, ndra mpamono olo ia, ndra mpangalatsy ia, ndra mpanao dramotsy ia, ndra mpino toky ia, ndra mpanjamala ia, ndra mpivarotegna, ndra ia te Andragnahary ia. Nameany ho ahinao avao koa zay fanafaha zay. Saingy izao izay mino azy avao ro afaky moly an-trano ao, afaky hana fiaina mandrakizay miaraky amy Jesosy. Ny atao hoe mino an Jesosy zao lafa kiatsika ny tendranahary amin'ny bokyny Hebreo ao, Hebreo 12:1. Ny mino Andragnahary zao de midika ho matoky ahy Jesosy amy lafim-piainatsika andavanandro manontolo. Matoky azy fa i mahalala ty hevitsy hieverana atsika ary asehontsika mifakatoava azy izany fahatokiatsika zany. Asehontsika mifakatoava zay raha ibakony atsika izay fahatokiatsika azy zay, fanatenantsika azy zay. Koa hinaniky io lahy fa haitsika fa naloa Jesosy nivily ny fahotako, nivily ny fahotanao. Laha iha mety, laha iha mino, la voavonjy iha, tombotsoa ho ahinao zay. Tiarovy lahy, mandalo fiainatsika etoa io. Fiainatsika imatimatesatsika io, mandalo avao io. Fa tokony ho sahinitsika avao koa ty fiainatsika mandrakizay. Jesosy lahy hitahy anao. Mba hitingy Jesosy ry amy fiainanao. Ahay anao safidy soa hiaraka hivavaky tsika. Jesosy tomponay misaotsy anao zahay fa mivitanao iaby ny dingana iaby mba havovonjy anay. Hinanik'io afaky mandeha makany an-danitsy zahay. Hinanik'io Jesosy afaky molo miaraky aminao zahay.
laha ohatsy ka mino anao. Ampio zahay mba hakatoanao hana fahatokianao amin'ny fiainanay andavanandro, fa zahay atao mino anao io. Ary ankiniko aminao Jesosy ny fiainan'io namako izay mijanjy hinanik'io, mba hahatsapa ny fitahianao manokana izy, hahatsapa tsy maty antoka ie laha mijanjy safanao zao, laha mino anao. Amin'ny anara Jesosy angatahana an'izany vavaka izany, misaotra raha io. Amen. Tarika harilala. Ilay feo ny fanantenana. Jesosy io tantano tsy horesy ety andalam-paboriny ety e marobe reo loza mifanesy mila hamotika ny fiainako dory eo amina mpamonjy tia fialofako siaroko Jesosy io nasarotra ny dia ampioany raha izay nalatsaka eo amina mpamonjy tia fialofako Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena
fahasalamanao. Miaraabanao tafaraka amin'ny ekipa amin'ny feo fanantenana ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Irariana trano mba anovozanao soa ny fiarahanao aminay sy ny fanarahanao ny fandaharana. Mialoha indrindra ny irosontsika amin'ny toy ny fandaharana dia tiana ny hanolotra vavaka ho an'ireo tratra ny tsy fahasalamana rehetra sady mirary indrindra ny verena ny fahasalamana indray. Andriamanitra mivavaka izahay ho an'ireo marary rehetra amin'ny toerana rehetra manerana amin'ny voan-tany mba hanamavananao izay manjo azy ireny satria anao ny dokotera ambony ny dokotera rehetra no hanome fahasalamana hery sy tanjaka ho azy ireny amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Tamin'ny fandaharantsika tamin'ny lasa dia noresahana teto fa ny sakafo hohanina no mahizy ny olona iray. Mety ahatonga fahasalamana ho azy zany, nefa koa mety hankarary azy. Ny antenaina sy ny anentanana anao dia ny hinananao sakafo tsara ahasoa ny fahasalamanao. Ny noresahan'ny dokotera dia hoe sakafo ahitana siramamy 500 isanjato, proteinina 20 isanjato ary tavy ny 30 isanjato. Mila rano tsotra ihany koa ny vatana satria mila rano betsaka ny akamaroan'ireo taova ao anatintsika ahafahany miasa ara-dalàna. Noho izany re aza tao ambanin-javatra ny misotro rano tsotra. Mbola toy izay ny resadresaka tao anio. Tsy ampiandrelanao zahay fa vetrany dia andao ampandrosoana ny namana rela. Mbola ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako hatrany ianao fa tsy diso akory Dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgaty no namana mifampitafatafa aminao mpiaino any amin'ny toerana misy anao rehetra any. Ya, ny resaka mahakasika ny mahazava-dehibe ny sakafo amin'ny olona isika dokotera tamin'ny fandaharana teo aloha. Inona ihany koa no mbola tokony fantatry ny mpiaino amin'izay resaka sakafo izay. Ireo fahadisoana telo ny fisakafoanana. Voalohany, par inconvénance na ny fijeriny maso. Misy karazan-tsakafo tsy mahasalama na dia hita hoe be kaloria sy tsara azy. Ohatra, sakafo matavy, tavim-biby zany, kiendiendy, tarika retinaty, ny gluten, betsaka ny tsy mazaka, mahatonga allergie, ny sira, areti-po, ny purine, mampitombo ny acide urique ao amin'ny vatana. Misy fomba telo zany mety ahadiso antsika rehefa misakafo. Voalohany izay nolazain'ny dokotera teo izay. Tsy hoe rehefa hitan'ny maso hoe tsara dia mety ahasoa ny fahasalamana, mario tsara izay. Inona ihany koa le fahadisoana faharoa mety hitranga dokotera? Faharoa, ny abetsahany na lentsony hoe par excès. Betsaka no hohanina, ohatra mpihinan-kena be dia mitombo be ny fatran'ny acide urique ao amin'ny vatana. Ny fihinanana tafahoatra satria angamba tiana le sakafo, tandremo, fahadisoana eo amin'ny fisakafoanana izay ary ny fahadisoana fahatelo dokotera. Fahatelo, tsy ampindray na par carence. Inona no mety mahatonga an'izay hoe tsy ampy izay mba azon'ny dokotera zavaina bebe kokoa ve? Matetika seho izy io vokatry ny tsy fampim-bola na fitandremana loatra no ny taotry ny aretina. Mila mitandrina amin'ny hafanany sakafo ihany koa satria raha mangatsika loatra izy dia mbola hafanay ny vavony aloha vao levonina.
ary raha mafana loatra dia mila mpangatsiahany vavony aloha vao le vonina. ia mazava tsara mpiaino angambo izay. Manao ahoana indray le hoe mifadianina dokotera, inona no mety fiatraikany eo amin'ny vatana? Inona ny tena marina amin'ny hoe fifadikanina? Fifadikanina dia midika hoe tsy misakafo fa tsy midika kory hoe sady tsy misotro rano. Fifadikanina dia atao an-tsitrapo fa tsy terena, na noho ny antony ara-pivavahana na mba tia-piala sasatra ny vavony ianao. Ankoatra ny antony ara-pivavahana dia azahoana tombo ny fifadikanina, fa amin'ny endriny tsy hoe misotro ranom-boankazo ohatra. Ny olona rehetra ve zany dokotera dia afaka mifadianina avokoa satria hoe mahasoa ny fifadikanina? Tsy nitaovan'ny olona rehetra na ny taonan'ny olona rehetra no afaka mifadianina. Noho izany dia mila fijerena toe-batana sy taona vao mifadianina. Ohatra izao ho andry zareo musulmana, raha vao mihoatra ny 70 ka hatramin'ny 570 taona dia tsy voatery manao ramadany. Ny bevoka, ny marary, ny tonga fotoana, ny zazakely koa dia torak'izany. Dia anjaran'ny tsirairay zany no mamantatra ny toe-batany fa malaza hoe mahasoa ihany koa dokotera ireny sakafo misy tsiraka na fibra ireny. Inona ny tena antony ilan'ny vatana ireny sakafo misy tsiraka na fibra ireny? Inona ny ilana ny sakafo misy tsiraka na ilay antsointsika hoe sakafo misy fibra? Tsy salasalana fa tena sakafo ara-pahasalamana izy io, satria afaka mamakivaky ny taovam-pandevonan-kanina izy satria tsy potiky ny vavony. Tombontsoa azo avy aminy tsy mampitombo ny lanja, mampihena ny kolesterol, mampihena ny areti-po, miady amin'ny fitohanana ary misoroka ny kanseran'ny tsinaibe ary misoroka ny hémorroïde ihany koa. Mino aho fa resy lahatra miaraka amiko ianao mpiaino, fa tena mahasoa ny fahasalamana tokoa ny sakafo misy tsiraka dia mba azon'ny dokotera lazaina eto ve ireo sakafo misy tsiraka na fibra ireo? Sakafo ahitana azy amin'ny ankapobeny dia ny artichaut, ny brocoli, ny avoine, ny blé, ny orange, ny akondro, ny fraise, ny kiwi, sésame, pain complet, tsaramaso, soja ary voanjo. Eny ary, andao averintsika kely indray le sakafo misy tsiraka na fibra teo. Avoine, ny tsaramaso, voanjo, pain complet, ny akondro, artichaut, brocoli, voasary loranjy, ny sésame, ny blé na varim-bazaha, eo koa ny frezy, kiwi, ny soja sy ireo maro hafa. Manantenanao zany hihinana an'ireo fa mahasoa ny fahasalaman'ireo. Amaraparana ny resadresaka tsika dokotera, raha zavaina tsara zany dia inona le hoe misy sakafo ara-pahasalamana? Ahoana ary ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana? Fisakafo ara-pahasalamana dia tsy misakafo anelanelany, tsy atao be fangaro ny sakafo, zany hoe tsy atao karazany be da be sakafo atambatra, tsy midaboka raha vao avy misakafo na matory. Avy misakafo dia mila mandehandeha kely aloha, mihinana milamina, mila mitsako tsara. Raha toa ka misy fotoana tsy ahafahana misakafo ao anatin'indray andro ka afaka misafidy, amin'ny fotoana inona re ny sakafo manandanja indrindra dokotera? Ny sakafo manandanja indrindra dia ny sakafo maraina. Rentsika rehetra zay dia inona re ny sakafo tokony hohanina isan'andro? Ny sakafo tokony atao dia tsy maintsy misy voankazo, legioma, voan-javatra na voamaina tena tsara dia isan'andro mihitsy. Tsara raha misy sakafo manta ihany koa na ilay antsointsika hoe crudité isan'andro. Ia, inona ary no afatry dokotera ho an'ny mpiaino antsika mahakasika ity resaka fisakafo
sy sakafo mahasalama amin'ny vatany ity. Intelo isan'andro ny sakafo, mila fikarakarana manokana na le antsoina hoe cuisson. Tsy de tsara ny kendiendy, sasana tsara dia hanina manta izay mety ho hanina manta, hajaina tsara ny hafanan'ny vata fampangatsiahana amin'ny fitehirizana sakafo, fa ny fiovaovana izy io dia manimba ny sakafo ary makarary ny sakafo rehefa avy eo. Jerena tsara ny antsointsika hoe date de péremption rehefa mividy sakafo. Mila fikarakarana manokana ny sakafo dia ny fividianana, ny fandrahoana fa miankina amin'izay ny fahasalamana. Misaotra indrindra dokotera. Namosavy tena. Tantara nosoratan'ny Zoanitra, andrenesanao ny mpanoratra sy Rila. Inona ihany zao manoka blantsy mijanona zao Robera? So de heverinao fa tsy reko ary ianao ao ambadika ao. Kanonako, efa oviana verangany nandrahoana n'io loka io, zao mbola tsy masaka ihany. Fa taiza koa ary orivery ny vidy an'io voamaina sarotra masaka be io e. De tena nona tokoa ve Bera sa nona tsy mahandry masaka tsotro zao e? Enao ary tazaniko eto mahita hotsakoana tsy mijanona mihitsy, sa koa hoe mitsako tsy misy Bera fa efa zatra mihinana loatra ka? Ka rehefa mbola tsy misy sakafo masaka de tsy maintsy hohaniko aloha ze hitako azo hohanina Ramatotia. Miasa mafy any Ramatotia. Andrekiakio, raha azoko tsara zany de enao nihinana an'ireo voanjo manta saika ho totoina atao fanampin'ny sakafon'ny trondro fa tsy ny ankizy io. Voanjo tsara taririny vio atao sakafon'ny trondro fotsiny, nefa ny olona ry atao trano matika ny hoanana fa mba mieritreritra vi enao amin'izany. Orbera, Nry aza de manala barabatany, matika ny hoanana hoana ny atao trano. Tsy mahavelo mba de manjanaka zany Bera. Za miteniteny foana ry viro a. Zany no iziko. Fa inona daholo reny sakafo hoaninareo rinika? So fa enao ihany no namaly. Tsy misy olona tokony ho fatika ny hoanina zany atao trano fa ny fitiavakinana sa atendakanina aminao mibetsaka. Zay indray viro. Ka marina zaniko. De tsy mba hisakafo mihitsy ve zany aminao ty? Tena ilaina ny misakafo sady tsy maintsy misakafo fa tsy hoe ze hita maso rehetra fa azo hohanina sady ohatrany tsara dia aso daholo rangatia. Aza vao tsara kely i le tiany vero lazaina. Zany koa ve de tsy azony Bery? Ony reo voanjo manta mikepokepoanao reo ve zao de asoanao ohatra ka? Nefa efa fantatro zao fa tsy zaka. Kefa mba hoe nona fa veriko Bera. Nry efa fitiavakinana tafahoatrany ianao ka. Tsy laitra raha hinan-kinana. Anika zay rehetra hita de hohanina daholo na mahasoa na tsy mahasoa mariny. Si ny sakafo ranga mahasoa daholo ia. Io tsy firarahina ny tenin'olona io ihany no mahavoan'ny Bera. Mahavoany? Jereo fa manomboka mangididy. De ahoana amin'izao mbola hihinana an'le voamainao ambilany ao ihany. Kay, tena mangididy be zany vatako manontolo zany viro a. Kay, sady otra misy manindro tsindrony zany. Kay, zay. Inona koa zao fa
naranao alahelo le voanjo de zao vokany. Aza mba miniminy foana arbera rehefa entin'ny atendana. Zany mihitsy rangaty. Oay, jereo ty ianao raha tsy mivonto daholy. Andao any amin'ny dokotera arbera fa zava-dozy tya ho fatin'ny atendana le rangaty marina. Kay. De atao ahoana zany zao sakafonao ribera? Aleo mitandrina tsara rivery fa ratsy nahazo ainga. Saika tapina ny lalandrivotra hoy dokoteraka. Sady mamenatra viranga. Hitako efa saika anome mihitsy ny le dokotera nandre hoe voanjo matana voay. Naiza tsy izy ary. Sady mbola nampian'le ramatoa ty hoe voanjo natokana ho an'ny trondro. Ka tsy marina azy ve zany ka? Tsy nireriny na voanao fa ny fomba fisakafonao mihitsy ny diso i dokotery. Sady amin'izay tsy mba misotro rano mihitsy nefa mihinana tsy mijanona. Lozy iny ka. Hoarahako atsakany sy andavany reny torohevitra rehetra nolazainy dokotery reny ka. Engany jereo tokoa anie ty kiboko raha tsy ohatran'ireny baolina reny amin'ity fihinanana tsy miato e. Angano kibonao rery. Ny vatanao manontolo mihitsy. Le retsy. Enao anie sady mihinana tsy miatony, tsy mifidy fa hoanina daholy rehefa sakafo nefa misy tsy mahasoa ny fahasalamana akory. Aiza moa tsy ohatran'izao ny fahavoazana ka. Loza. Efa azo tsara ny fanazavan'ny dokotery. Sady tena ekeko mihitsy kia. Tsara zany. Fantatro fa zay ihany namosavy ny tenako. Soa fa ianao no ny teny an'izay. Dia ahoana? Hihinana an'le ody ambava fona amboariko ao ve zany sa ahoana? Rano tsotra aloha zao no ilaiko rivero. Aza di makafana io ianao e. Tonga dia atambaro amin'ny sakafo atoandro hinanako azy. Fa nga atao tafahoatra indray izy io ka. Ny ara-dalàna no hoaniko fa aza matahotra ianao rivero. Folaka iambera rehefa ela ny ela marina. Mba hiena ihany ianao ko. Antenaina fa voraintsika rehetra manaraka ny fandaharana renan'ny fahasalamako avokoa zany afatrafatra mahasoa ny fahasalamana izany. Averina sady amafisina ny voalazan'ny dokotera teo fa sakafo maraina no tena manan-danja indrindra. Matetika mantsy ny zava-misy dia izao hoe maika hiasa isika na maika hamonjy fotoana dia zara raha misy ny sakafo maraina sady somary ataoko totoa. Indraindray ary dia tsy asiana olana loatra izany na misy na tsy misy. Raha nanana izay fahazaran'izay ianao dia manasanao hanova izany mba hahasoa ny fahasalamana sy ny tontolo andro izay ho hatrehinao. Izay le hoe aleo misoroka toy izay mitsabo hoe raha zavatra azo atao tsara ny hasalama tsy aleo mitahiry sy miazona fahasalamana. Izay le hoe harena ny fahasalamana. Ifarany eto ihany koa ny fiarahantsika tato an'andra fandaharana rena ny fahasalamako. Ankasitrahana indrindra dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgato nanome izay mahasoa antsika rehetra. Isaorana koa ianao nanaraka ny fandaharana. Zoanitra Srila no nifarimbona nahatotosany fandaharana rena ny fahasalamako dia mirahasoa antsika rehetra. Ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana.
kari-dalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. voninao amin'ny fisehoany izay indray ny lohaten'ny lesona amin'nytian'io ity, manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao, ary mirary mba hanananao ane ny fahalianana. Ny namanareo Risarandrianjatovo no manoloananareo amin'ny alalan'ny tionjapeo ity, dia mankasitraka indrindra amin'izao fiarana mahafinaritra izao. Voninao amin'ny fisehoany, vavaka isika. Raha io mankasitraka fa hanon'ny fahasoavanao ny famindram-ponao no tsy nalandritranay vaovao isa-maraina izany, fa raha ny eritreritra satana dia efa tsy tonga teto izay androany, tsy afaka niona iteto. Kanefa kosa ianao dia mitantana anay, miaro anay, maniraka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka mamonjy anay. Ankasitrana Tompo, hianatra ny teninao izay amin'izao fotoana izao, oka mba mifananao no ampianatra anay, ary anokatra ny sainay, ampitoetra ny teny ao anatin'ny sainay sy ny eritreritray, iainanay indray ny fahamarinana sy voalasan'ny teninao mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Mitahia anty namako miara-mianatra ny soratra masina amiko ity indray ianao, engany ianao ka amme azy ny fiadanam-po, fiadanan-tsaina, ary ampafantatra azy ny fahamarinana rehetra araka ny voalasan'ny teninao. Asa vela hanananja reto satana satria efa favaly reso izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Miaina amin'ny tontolo feno korontana isika amin'izao fotoana izao, tontolo anjakan'ny filana ivelambelany, ary ireo zavatra mahasarika amin'ny maso maro be. Raha tsy mitandrina isika dia mety handany ny fotoanantsika rehetra amin'izany, ary hamadika ny lara-pamehantsika. Tsy fantatsika tsony hoe inona ny tokony maika, inona ny tokony sarobidy, inona ny tokony ajanona. Tokony ho tandreman'ny kristianina ny vanim-potoana rehetra, fa tsy hoe ny voka-dratsy azo amin'ny fifandraisana antserasera eto amin'izao tontolo izao ihany, izany hoe resana zany. Tokony tandrina fatratra izy, na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona, ary indrindra ny famitana ataon'ny satana mba hampivily ny sain'ny kristianina amin'izay tena zava-dehibe marina eto amin'ity fiainana ity. Lohatenintsika dia hoe vonina ho amin'ny fisehoany, manahoana ny fiomanantsika fa ho avy Jesosy. To variana matoritory, to tsy miraika ny amin'izany fiaviany Jesosy zany ny akabetsahan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ny filany nofo sy ny filany maso no mataitra azy, ny rehaka momba n'izao fiainana izao. Iza amintsika moa raha ohatra hoe tsy mitandrina no tsy ho tandondomindoza ivily sy ampivily ny fijerintsika hiala amin'ny Tompo, ka ho variana amin'ny zavatra ny tany, ary ny ara-nofo ny atao ambony sy manandanja indrindra. Tena latsaka ambany ny ara-panahy, tsy rarahin'ny olona maro amin'izao fotoana izao. Matory izy, tsy mivakoloha izy, tena salany hoe tsy mieritreritra fa efa ho avy ingezany Jesosy zany. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Miara-mieka amiko kosa angamba ianao fa tena tsy miteniteny foana zay matoa miteny an'izany, fa zany inge ny zavatra misy zany ny ataon'ny olona amin'izao fotoana izao. Resaka ara-panahy zany ataon'ny olona tahaka ny toy ny vomanga vory vahoaka, jerem-potsiny mamenatra indray ary raha miresaka ny ara-panahy na ny kristianina ary tratran'izany. Mba misy ihany anefa ny olona vitsy, mba tsy ilazako hoe tsy misy mihitsy, fa tena miezaka mafy izy, mandinika mafy, mamantatra mafy, ary mianatra mafy ny amin'ny fiviany Jesosy io. Dia mieritreritra hoe inona re zany ny tokony atao hoe manoloana ny reny. Dia hoy Petera 2:7-8, Petera 2:7-8 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany ry malala, satria manantena zany zavatra zany ianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manantsiny amampondry eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana.
de toy izao ny voalazany jaona voalohany toko fatelo ny andininy fatelo jaona voalohany toko fatelo ny andininy fatelo ary zay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy zany a de manadio ny tenany mba hadio tahaka azy manoloana ny fiaviany Jesosy a de tadidy le resaky Jesosy tahaka ny tamin'ny androny Noa ihany ireny olona nilomany tao anaty rano maty tao anaty rano reny eny ka namany Noa sy mpiarabelona taminy any tamin'ny voalohany izy ireny no somary taitaitra ho avy ny safidrano ho avy ny fandriganana raha zany izy kabe Noa aiza ny marito ny amelesako an'ity aiza ny famaky anapako an'ry atao bataina hitsy zavatra itsy aiza tsara ny anaovana ny sambo de samy nanao daholo izy menakavy samy nanao daholo kanefa lasa ny 10 taona 20 taona 70 taona 50 taona to maina be ny andro to migaingaina be to salan'ny tsisy famantarana mihitsy hoe hisy ranonorana zany a sao de mba mandainga ary ty lahy antitra ty ary ny mpandinika soratra masina de ny haiko fa nisany nahazo fanevatevana ty lahy antitra ty rehefa elany ela zany fiverina zany de mety tarika ihany koa hoaka ty amitsika ifindra ty amitsika fa arakaraka ny mahelan'ny fiviany Jesosy a de tsy rototra ny olona tsy rototra ny olona ary tsy magaga ny nanaovan'i Jesosy an'le fanoharana anankiray ao voalaza Matthieu toko 4:7 Matthieu toko 4:7 hoe maharitra ela ny tompoko zany ingeny ny fihetsika aseontsika menakavy am'izao fotoana zao hoe tena salany miteny ny fihetsika aseontsika salany tsy taitra sika amin'ny famonjem-panahy tsy taitra sika amin'ny fiomanana ny amin'ny fiviany Jesosy ela loatra zany Jesosy zany zava-doza nefa neteraka zany rehefa ho avy tokoa Jesosy eo vao iaiko tongotra matanana hitomany anao ranomaso avozina anenina tanteraka satria tena io marina Jesosy maty afeno zay ry tendrombohitra mianjera aminay ry vatolampy afeno zay tena loza ho an'ny olona tsy mivonina zany araka ny fomba fijery ara-baiboly ny fotoam-pamonjena zany de anio ihany anio fa tsy rampitso velively zay lo izy fanampin'izany raha tsy misy ny fanandramam-piovampo lehibe mitranga de toetra am'izao toerana misy antsika zao hatrany isika tsy manova ireo tsy azo vana ny fotoana rano marina raha tsy misy ny fitombona mitoy ao amin'ny fahasoavana ary koa ny fandrosoana trany amin'ny finoana de ny olavo ny anamafo ny salasala ny aneso ary ny tsy mino mihitsy aza no ho fironana ho hita eo amin'ny fiainantsika azo lazaina avy amin'izany fomba fijery zany fa ny androntsika tsirairay avy ny fiainantsika de voafetra ihany tsy manana fotoana lava tokony angatana andro isika arak'izany noho ny fahasoavan'Andriamanitra de tokony hanao drafitra ho an'ny ho avy isika kanefa tokony velona isan'andro amin'ny maolona vonina antsika amin'ny fiverenan'i Jesosy isika indrindra moa raha jerena ny zava-mitranga amin'izao fiainana zao de mety ho farandro iainanao ny anio noho izany mila miomana anio ihany fa tsy ampitso koa araka ny lohatenin'ny leson'androany manao hoe vonina ho amin'ny fisehoany ny androany ihany ny anao ny androany ihany ny ahy fa tsy manana antoko atsika hoe mbolo velona rampitso zao zany ny fotoana fiomanantsika ny amin'ny fiviany Jesosy rehefa tsy vonina zao tsika de tsy vonina intsony atreo indray fotoana iarahantsika amin'ity anio ty mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao ry Sarandrenjatovo mandra-peona tompoko Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay
amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.